taoriny fanagazany tendrim-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka ireo compte misy 30 mahery eo anivon'ireo banky eto Madagasikara sy ireo trano sy ny tany amin'ny anaran'ny mpandrarama amin'ny Ravatomanga dia nilatsaka koa izao ny didy avy amin'ny fitsarana Mauritiana anagazana fananany rehetra ary tsy ny azy ihany fa ny an'ireo olona akaiky azy ihany koa tafiditra amin'izany ny zanan'lahy Ramialtina Ravatomanga sy aina Fenso Ravatomanga ny vinantolainy André Patrick Rabetokotany ny zanany vavy Lovanirina Ravatomanga ary ny vinantovavy ny Rawely Arvay Domona Sandy orinasa 70 mahery no voakasika ity didy ity santionany amin'izany ny vondrona Sodiat toa ny Autodiffusion Sodiat Export Sodiat Trans Ocean Airways SMC Press Cap Mada Voyage Polyclinique de Lafy SIA ary MSA tsy voafetra amin'ireo olona ireo ihany nefa ity didy ity fa voasarinitra amin'izany ireo tompona andraikitra hafa teo anivony orinasa ny Mamy Ravatomanga toy ny mahampampanoso ny compte banky ireo talen'ny orinasa nampidirina ihany koa ny fepetra manokana izay mandrara ny famondrana ny fanaparitahana ny fanaovana antoka na fivarotana ny vola sy ny fananany rehetra voakasika ity didy ity raha tsy nazahoana alalana avy amin'ny fitsarana voafaritra ao ihany koa fa tsy maintsy ampafantarina ao anatin'ny 120 andro ny votoatin'ny didy araky ny takiny andininy fa 70 ao amin'ny FCC Act ity fanapahan-kevitry ny fitsarana Mauritiana ity dia manamarika dingana lehibe eo amin'ny fitohizan'ny fanenjehana eroka araboly mifandraika amin'ny Mamy Ravatomanga sy ny tambajotran'ny orinasa ifandraisany ary mampiseho ny finiavan'ireo manam-pahefana any antoerana anamafy amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny eloka araboly avle miteny anao hoe fitsarana Ravatomanga de Ravatomanga zay miteny anao hoe letsi fa Ravatomanga zay miteny anao knapy zay fa misy Ravatomanga zay inona koa moa ny resaka anakara ito fanfinjavatra ihany le fitobavao fa tsy ny ity olona ity de tena ahoana moa zany tena izy mihitsy ny tena ao anatiny hoe inona filazantsika malagasy an'izany hoe tena ao amin'ny fototra manontolo fototra manontolo n'le fambabona tena lasa rembony mihitsy ny ty Madagasikara ty amin'ny lafiny rehetra lasa remby raha io resaka jirama koa anao zao rehefa tsy maintsy isy mpiaino teny jirama io zay dray tsy afaka mbola tsy nalatsitsika ny lavanila tsika lavanila solika ka izay moa no mampasahirana ngarainy zao atsy amin'ny Nosy Maurice satria izy io tsy teto ihany no nanony nataony fa tany any koa nisy karazan-javatra de ny ohatran'ny Maurice mahasamy hafa kely an'izy moa zany ny olona nanangony dossier de tonga de nalefa ny olona nanao ka teto amintsika ange le mpitondra teto ange tao anatin'ny olo-peheziny olo-peheziny mihitsy amin'le hoe nataony remby ty Madagasikara ty de ny babony sy ny giazany le Madagasikara manontolo sy ny fitondrana azy na ametraka président izy président zay tao mpanjaka kely eo de iny zany ny mpilalao politika sy mpiseho sehatra eo fa nametraka prime ministre koa izy ametraka prime ministre iny ny mpanosy ny andro mpitondrana rehetra teto mihitsy ary tsy refeo itsony nga ntsay Louis Christian am'zao tsy refeo fa efatry ny ela eo ny zany Ravatomanga Sodiat zany sy tsay Christian Solima tany ny efa nanomboka ty resaka rehetrarehetra ty ka io zany mila takatra tsika zany io hoe misy manko zao efa mifendrofendro mamendrofendro hoe manenjika mpandrarah malagasy ay le hoe nareo reto tohatra ny manao valifaty politika ka zay le tereniko tare am-piandohana te hoe itsika miezaka foana indrindra rehefa farany herinandro ohatrao manangona ny le zavatra resahana any anaty fiarahamonina any andeha atao aloha hoe ayaly izy satria tsy mbola nisy roa volana akory ngeny nesan'le gouvernement fa na izany na tsy zany andao le izy constant Ravelson resahana any inona no mampatonga amin'ny olona ary rehefa nandeha le tolona niainga tamin'ny bidon jaune nisy telo menata narehatry ny ZNZ de teo daholo ny rehetra de aveo de hoe ohatrany ahoana izy zany ohatrany ahoana izy zany inona le mampatonga an'izay ohatrany hoe aya zay raha ny fandinianao azy any anatin'ny fiarahamonina le aya am'le valifaty politika antsolo le raha mato ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fotoanan'ny Nepal nisy an'le ZNZ tamin'ny resaka Nepal
de nisy ny teto Madagasikara zany nanantena sy ny tsiritra hoe mba ohatra ny any Nepal ingane de hoy izy hoe efa nanao Nepal nge nareo teto tamin'ny 2002 efa nanao hazalambo efa nandoro fananana mpitondra ny mpitondra ny nanodidina ny didiratsiraka zany tamin'izany de eo anao mazava aminao 2009 zany valinadin'le 2002 nataon'izy mbakany didiratsiraka ary efa nanam-posady le raha matoa hoe 2025 de mety ho valinady ohatr'izay ihany zany hoe valifaty politique de za tokoa za foana mamerimberina an'izany eto za kosa aloha de natsikaritra eo le hoe mpandroba manararoatra sy ny mpangalatra fa nisy mihitsy tranona mpitondra tsy roba tsy alatra fa tenina famotehana tranona mpitondra tranona député tranona mpitondra amin'ity tamin'ity régime Mandrajoelina ity hitanao zao mihitsy hoe misy ciblage politique any tamin'ireny ka reny mety mampieritreritra an'le ankehitriny hoe tia fanjakana ty koa zay ranomarina de tena hoe nanakatsana sy nampijanona n'le fifamelezana sy ny eritreritra teto de ohatra ny apetrany hoe manao valifaty politique ka za kosa mahita hoe Ravatomanga zao vao mipoitra daholo ny kiarina feniny mipoitra daholo amin'ny sehatra rehetrarehetra de io manjary misy olona ry amin'ny sénateur vice président tao amin'ny Sénat zay zao de mametraka hoe za de tena miaro mihitsy ny mpandraraha oatra azy amin'ny lafininina oatra azy amin'le lafiny hoe misy kiarina fenina koa ve fa ohatrany hoe misy fantatra tsara izy mbrala reo raha fakafantatra tsara ohatrany hoe misy fofona araka mitety any Madagasikara mitondra efa haitsika ohatrany hoe misy fofona politique zany fa ny mahatonga an'le izy ohatran'izay de ny sandrahaka ohatran'ireny horita be reny sandrahaka amin'ny zay tena ekena ny ain'ny firenena mihitsy ny fambabona nataony rembo daholy de ny fomba nahatonga azy nahavita an'izay ny tena zava-dehibe amintsika fa tsy hoe voatory izy am'ry voateny izy am'ry vo anina izy am'ry fa ahoana ny nahatonga azy nahavita an'izay de io efa nanomboka tany amin'ny fandraisan'izy tsay Kristian aloha iny ny Solimasy ny fitateratsolika ny tohitohy tamin'ny resaka privatisation-ny lalamby ny RNCFM raha ho an'izay mitovitovy taona amiko akisy tamin'izany de natadidy an'ireny le wagon citerne mbola misy kely any izy am'izao avany Thomas na maketo Antananarivo azo manokana reny mitatitra solika fa iny de avy eo lasa ny sodiady ny fitaterana tsy akely fotsiny atsika lalan'ny Thomas napotika moa lalamby eo sodiaty sady tsy nitatitr'olona ny tsy nitatitra eto ara de lazaiko ianao io sodiaty io de nakatoerana tena iakina ny ain-dehibe ny jirama mihitsy amin'ny resaka solika satria izy naka ny fahefana sy ny alalana hanafatra solika amin'ny vatana hoan'ny jirama nisy fotoana an'izay zay mila fikaroana zay ny tsara karoana ny ao amin'ny jirama manko mbola tsy heno hatramin'izao mamoaka mbola tsy heno foana nge misy azafady constant Ravelson misy zavatra ray ihany koa nareo sokobe moa zao ny tena mahay tsara an'le izy nanana rafinerie tsika atao Thomas nanana rafinerie zany hoe fanadiova-tsolika fidina zany ny solika tsy voadio de diovinao Thomas avy eo izy io rehefa nandeha ny privatisation zay le izy de lasana mpandraraha amina solika ray le izy de tsy natao rafinerie tsony fa natao dépôt zany hoe lasa mividy solika aminy isika rehetra eto tanàna tsy maintsy miakatra amin'ny masokarena mazava ho azy zay le izy ka le tetika manahoana aloha tokony angovo zay salaminao mbola nanalala le solika nga ezakezana ny aoverana izy atao le resaka angovo zany de nanana anisany fa alao ivoaka ho any ao anaty jirama ao alao anareo mpiasa ny jirama raha sakan'io io de mbola ho faty foana ihany jirama fa enareo ange no firenena manontolo moa zany
miaraka aminareo ampandadiziny ze mafia anaty jirama alao ivoaka daholy ny contrat isan-karazany efa mandefa moa le audit am'izao de ny audit hoaty zao rehefa ara-dalàna fanapahan-kevitra hoe tia ny fitsipika tia ny lalàna tia ny statut de arak'izay tsisy nandika de eo iny rehefa mandeha ny compte mazava ny compte fa eo amin'le ataon'ny teny vazaha hoe ny opportunité hoe zao ve tokony niditra ve ty contrat ty contrat de tena manakenda sy mamono ny jiramary mahatonga azy miankina am'ty ty rangah tompony sodiaty ty sy reto rangah hafa reto ny amba iriko hoe ivoaka zay ary ny eo amin'ny jiramany afaka mamotsipotsitra mamoaka an'izay ny audit zany de arakaraky zay hitondrany azy eo fa misy mihitsy any tena fanapahan-kevitra tsy ataoko hoe politika fa politika ihany stratégique momba ny angovo anisan'izay ny jirama olona mikavivi ka tsy nahay tetika ve a de lasa rembon'le zalahy reto le jirama sa zalahy reto de tena nanao tetika mihitsy azy ambabona ny jirama ary rehefa miainga avao amin'ny jirama ao a mampandady ny firenena manontolo lasa miankin-doha maharitra lasa mandady ny firenena manontolo rembony ny firenena manontolo io manomboka hatrany amin'ny 2009 nge io e nanonga mpanjakana ianao a de anao rehefa aveo natao an'le mpanjaka kely ianao le mpanjaka kely atao de manana mpanjaka izy zany de nametraka prime ministre izy tamin'ny 2018 io zany 73 député sy ny firongony nanao keoto fety sy maka atao mifampizara ministera tao a de hoe tsy hay kristiany atao prime ministre nanomboka teo manana mpanjaka izy a manana prime ministre izy a azy Madagasikara ary rangah io de mahasamy teny ny Ravatomanga de nasany teny tamin'le andro vitsivitsy talohan'ny mpoany ty raharaha ty mahasamy teny hoe aiza mipirofo avoay ny pirofo nahoana no mitsoka le colonel io nahoana ianao mitsoka raha milazany marina fa tsy mifanatrika eto misy fehezanteny ny tena tadidiko tsara tamin'isy hoe madio aho de misy an'ilay rangaha ray ihany ko inga be ny tanànako afaka omeko izy ny atota taratasy rehetra na tamina be ny tanàna na tamina ministrsinjarampahefana tsy hitapopoka moa hatram'izao le sarimitsanga zany lay zanat zany mba e tsy efa mba miditra am'ilay fanadiona ave tsika am'izao fotoana zao ny sary anankiray masy de hoe valifaty politika ajotsay amin'ny mpandraraha malagasy nikarana manao ny ataony ihany de miresaka tsika ohatra hoe le jirama efa nlesahana teo hoe mifanarahana mandeony hatram'izay saika hoe am'ireo vondrona raha-toekarena hoe vahiny leo a ka zay hoe ahoana no ialana am'izay zany lalana tsy efa mba misotra an'izany ve tsika zao misotra am'izany nge fa eo amin'le ty zao misy anankiray zao misy rangapanao mbola mahagaga fitsarana ohatra mba misambisambotra sondro vaventy manao perquisition sy le hirakiraka io mantsy aloha nazatratram'izay tena hoe ty zao tsaroko fa ty zao miteny atsika nga firy taona tsy nresana ilay ofisy pirenena momba ny tontolo iainana ONU mainitra any de tsy le hiditra nambotsiroatra io hoe tam'tonihitaraka ao am'postre taona firmo iny mpiambina ray tompoko no ny samborona tamin'iny a de ohatrany hoe efa anina fa mitony anina misy namany de nangidorana ataony dossier boîte de rose sisa raha ny fantikana samy hafa moa zany zany matsy constant Ravelson le tadiavin'ny olona zany de fanontaniako hoe raha foazana ve zany iny am'izao de hoe valifaty politika nefa dossier tena maro anarivony nge no maikila firehatra atao hoe de raha ohatra ve zany mamoana iny am'izao hoe fa maizany ONU tsy hatanina renina de midika ve raha misy olona voasambotra ohatra zany na inona moa tasonina ponjavonjo maika fa misy vesatra taloha io ka tsy mpitsondra kehitriny kosa aloha e de zay ve le valifaty politika sa so de inona no mahatonga atsika lasa tonga de mieritreritra an'izay rehefa hoe anenjika de rehefa tsy manao ndray nefa de ny teo ihany no miverina fa lasa zareo ihany eo de rehefa enjehana nefa de hoe valifaty politika asa hoe ka ahoana ny atao zany ny zavatra lazakeo tatramin'ny tombovatsika teo angety zao hoe
no baboiny mihitsy ary ny tena toko ratsy telo clény io de le Andrenjoel Manjaka le prime ministre napetraky ry zalahy tamin'ny 2018 Tsay Christian tsain'ilay arivony de tsain'ilay arivony misy sarisary hitatry zay hitako momba zay ma de tena ity super président ty efa nisy nanao nge tam'izay sasa manao vice président sasa manao super président Ravatomanga ka ireo zany a manjary le manodidina azy a ny tandapany a sy ny tompo menakely zay napetra ny tendreny tetsy sy teroa mora ho anazy manao andreny no tsy maty manota ary reo manam-pahefanana anindry ny fitsarana teto zany mila hitatsika zany hoe ahoana ny tsisy afaka anindry ny fitsarana tsony mba tsy iverenany le Andrenjoel Manjaka sy le fa le izy roa lahafa nge zany tokony adedina koa fa tsy tokony ho adedina ka tsy mangamanga ihany no fa le tiako apetraka zao de hoe imangamanga de amy resaka rapiarina rabola sy ny sisa io misy histoire be amin'io fa ny rehefa nanao ny resaka ara-politika tsika sy amafa an'izay rehetrarehetra zay tsy hiverina tsony eto Madagasikara de tsy maintsy voaresaka reto roalahy reto sy ny fomba fitondrana teto hoe ny fitsarana tsy mahaleo tena ao le fanapa-kevitra soni mantsy zay le tiako evina fitsarana tsy mahaleo tena ny député fahefan'ny assemblée Ousseina Tapindo nanalany Tsay Christian nge ny député fa de narovan'ny président ny fanapariam-pahefana satria zao a misy miteny le rangahy efa mba tao amin'ny fitondrana taloha ihany a efa nanao efa vice premier ministre ary izay raha tsy diso de mahavita miteny hoe tomerina foana reto enjehana reto fa ny mahatonga zany nge nangoro-pahefana le mifandimby teo le centralisé be mihitsy a de nangorona fahefana de tandapany sy réseau ny napetrany teo de tsy magaga hoe anisan'ny mipetrapetraka ary anisan'ny manao zavatra mahavoentsika fa eo tsika zany raha ohatra tsika hoe hanao an'le teny malagasy nataon'ny présidentny fanavoazana moa république fanavoazana ny teneniny fa rehefa ataony amin'ny teny frantsay le izy de hoe refondation ary rehefa hanao ny refondation zay tsika de tsy maintsy hitatsika hoe inona ny tena vorika manodidina nyreto izy telo lahy reto a natonga azy afaka nambabo ny firenena ary tena rembony daholo keo ny hafa zay mbola tsy babony zay ny tena aninatsika teny an'izay eo ianao ny mpanao gazety fa nyresaka an'iny ihany mahatsiaro an'le io koa itoko raha fahalamanana matadidy tsara an'io nisy fanonganam-panjakana tany Turquie Flo Erdogan moa zany de tsy tavavoaka le izy nandeha am'izay le natsony hoe la grande purge fa tena hoe telo alina ny olona ny samborona sy ny tsaraina sy ny gadraina tany ohatr'zay ve le fanadiovana tianao resahana indray manko miohatra amin'ny Erdogan sy ny fahefany tao amin'ny foloalinda sy ny sisa fa satria nisy miaramila mpiasa-panjakana mpampianatra sehatra tsy miakina ohatrany mitady ohatrany zavatra mitady ataony Trump ao États-Unis nge hoe riatanany daholo le ataony hoe l'état profond zany hoe zay tsy mandeha amin'le anina ny rehetrarehetra nanararoatra Erdogan zany ary izy miaramila moa manararoatra izy hoe ino fa voadonina fa tsy naomby de narahany tamin'iny de naripany fa ny mahasamy hafa ninsiny eto a raha voapetahana anariny hoe purge zay le izy de ohatrany hoe ratsy fa mahasamy hafa nyresiny teto a de tsika afaka mampibaribary tsara hoe zao mitetika na mba aboandry zareo ny fahefam-panjakana ahafahana miremby an'ity firenena manontolo ty zay ka na manana endrika hoe misambotra sy mitsara sy manameloka olona marobe ary a tsy ohatrany any Erdogan ny any Erdogan de izy akoa ny namany reny izy akoa ny tanatin'ny commandement-tato izy any nakarina ny any Erdogan de guerre interne io ady fahefana tao anatiny tao fotsiny zao io